Jesu, 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 Jesu. Efa mitona amin'i Jesosy Kristy anio 5 volana Jolay. Aza manaigny ampitso, tsy torohevitra efa didy. No zarazaraiko ho andro sy alina ny fotoana mba hanananao ampahany azonao tantanina ho anao. Ampoanao ny fahasoavako, saingy ho an'ny indray andro ihany hatrany hatrany. Miavao isa-maraina io. Raha mitaintaina mieritreritra no avy ianao, dia anangona amin'ny fitaintainanao isan'andro ao anatin'ny faritra malemy. Miforitra eo ambonin'io entana mavesatra io ianao kanefa tsy nitaky izany taminao na ovinao. Ialao io vesatra maneritery io dia mitodia ty amiko amin'ny toky indray. Ny eritreritra misafotofoto ao an-trano dia tsy manao fa tsy manelingelina sy mamatopatotra azy. Ny mitoky amiko kosa dia mitarika anao mivantana makany amiko. Raha mafisinao ny finoanao dia ilatsaka ho azy ny rojo-pitaintainana. Mifalia hatrany hatrany noho ny amiko ary matokia amin'ny fotoana rehetra. Matio 9:7. Noho izany aza manany ho amin'ny ampitso ianareo, satria ny ampitso anany ho azy, fa hampohan'ny andro anio ny fahoriana mitranga eo aminy. Korintiana 2:7. Nefa ho ny tompo tamiko, ampohanao ny fahasoavako, satria eo amin'ny fahalemenao no isehon'ny heriko tanteraka, koa vao maika sitrako mihitsy ny reare amin'ny fahalemeko mba hambombay ny herin'i Kristy. Salamo 2:7. Matokia azy lalandava ry vahoakany. Atosaihony lon'ny fiahinareo, fa izy Andriamanitra no fialofantsika. Amen. Jesu, Jesu.